La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Laharana fahavalo amby sivifolo amin'ny firenena 13 i Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny World Justice Project eo amin'ny sehatry ny fametrahana ny fanajana ny tany-tandalàna, kolikoly mialalipaka, tsy fampiarana ny lalàna velona, fisian'ny fitsaram-bahoaka no isan'ny maharatsy toerana ny firenena. Ateorin'ny tranga fakanakeriny samihafa nisesy teto amin'ny firenena tao anatin'ny volana vitsivitsy izay, voaresaka indray ankehitriny ny mikasika ilay rafitra manokana natao hiadiana amin'io tranga io, tsy hita nefa hatreto ny vokatry ny asan'io rafitra manokana io. Novatsiana tablety ireo mpianatra amin'ny CEG ankadinandriana tetika asa iarana amin'ny Orange Madagasikara miara-miasa amin'ny ministera ny fanabeaza amin'ny pirenena. Nianamafy ny traikefan'ireo mpampianatra sy ny anatsara ny vokam-panadinana no tanjony raha ny fanazavana. Tao anaty vatapaty-indray no nahatratrarina sokatra ary ny ampirongony ny farany herinandro teo teny amin'ny lalam-pirenena fahafito, sokatra saika hoentina eto andrenivohitra raha ny fantatra ary ahondrana any ivelany. Ary farany vaovao iraisan'ny pirenena any Siria, 30 indray no maty omaly vokatry ny fipoahana tao amin'ny faritra Idlib, 10 maro no naratra mafy. Seranam-piaramanidina russa iray nipoaka ny alahady lasa teo no isan'ny teraka io famonoan'olona maro io. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Falmerabatsika rehetra tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao arivo izao ary manasana ihany koa naraka izany hatramin'ny farany. Intsika isantarana amin'ny fampahalalam-baovao avy hatrany, laharana fahavalo amby sivifolo amin'ny firenena 13 i Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny World Justice Project eo amin'ny sehatry ny fametrahana sy fanajana ny tany-tandalàna, kolikoly mialalipaka, tsy fampiarana ny lalàna velona sy ny fitsaram-bahoaka, ireo no isan'ny maharatsy toerana ny firenena. Fezorafaly. Tsy fisian'ny tany-tandalàna io indray no maharatsalaza ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny World Justice Project. Amin'ny firenena 13 nanaovana fanadihadiana, laharana fahavalo amby sivifolo no misy an'i Madagasikara amin'ny indice sur l'état de droit 2017-2018 raha toa ka efa teo amin'ny laharana fa sivifolo no misy an'i Madagasikara tamin'ny taona 2024. Olo-pirenena mahery iray hetsy sy manam-pahaizana manodidina ny 3,000 no nanaovana ny fanadihadiana na ahafahana namoaka ny vokatra. Teboka telo no naharatsy toerana ny Madagasikara, ohatra amin'izany ny tsy fisian'ny kolikoly. Laharana fahafito amby-zato amin'ny firenena 13 isika, izany hoe laharana fahenina amin'ireo firenena nanaovana fanadihadiana be kolikoly indrindra. Fampiaran-dalàna, laharana fahavalo amby-zato. Eo amin'ny fitsarana sivily kosa, laharana faraiky amby-zato no ahitana ny Madagasikara. Lasan-kovavany araka izany ny ezaka mbetin-dresaka ireo tompon'andraikitra isan-tokony amin'ny fanarahan-dalàna, ady amin'ny kolikoly, fanadiovana ny fitsarana, fanajana ny demokrasia marina. Ezaka izay tokony hiainga amin'ny tompon'andraikitra sy mpitantana, ahitan'ny vahoaka sy anarahana izany, araka ny filaza hoe miainga avy any ambony ohatra na l'exemple vient d'en haut. Raha tohizana ny fanasokajian'ny World Justice Project, eo amin'ny laharana fa sivifolo amin'ny firenena 13 isika, amin'ny fisian'ny teritery ataon'ny fahefana mpanatanteraka. Eo amin'ny fanajana ny zo fototra kosa dia laharana faharoa amby valopolo no misy an'i Madagasikara. Masitsivana maro amin'ny resaka fanajana sy fampiarana ny lalàna no napetraky ny World Justice Project no mametraka ny Madagasikara eo amin'ny filaharana ankapobeny firenena fahavalo amby sivifolo amin'ny 13 tsy mampiatra sy tsy manaja ny tany-tandalàna.
fa teoriany tranga fakanan-keriny samihafa ny sesisesy teto amin'ny firenena tato anatin'ny volana vitsivitsy izay voaresaka indray ankehitriny ny mikasika ilay rafitra manokana natao hiadiana amin'io tranga io tsy hita nefa treto ny vokatry ny asan'io rafitra manokana io mitoy ihany koa ankilan'izay ny faniliana ny andraikitra ataon'ireo fitondram-panjakana misahana ny fiarovana eto amin'ny firenena. Lili Rabiata nanao fanadihadiana. Isan'ny voaresaka nandritra ny filan-kevitry ny governemanta voalohany notariny ny praiminisitra misolo-toerana Ramanantsoa Marcel Benjamin tamin'ity androany ity ny mikasika ny fakanan-keriny. Tao anatin'ny volana vitsivitsy ny siny ny tranga fakanan-keriny teto amin'ny firenena, voaresaka indray ankehitriny ilay rafitra manokana misahana ny ady amin'ny tranga io. Ny zandary, ny polisy ary ny fitsarana no misahana io ady io. Hatreto aloha raha ny zava-misy na misy aza ny votsitra amin'ireo nisy nakan-keriny, tsy reny asan'io rafitra io. Tsy fantatra mazava ihany koa na ny fisorohana na ny fisamborana ny mpanao ratsy no tena asany. Raha fisamborana nefa, tsy mbola hita izay voasambotra mikasika ny fakanan-keriny. Fanadihadiana izay tsy fantatra no iafarany no rehefa misy. Tsy mbola nisy ravy ireo voalaza fa tambazotra mpanao izany. Ny fianakavian'ireo misy makan-keriny ihany koa ankilan'izay, voalaza fa malaina na tsy miara-miasa tsotro izao amin'ny mpitandro filaminana. Antony mahasarotra ny fanadihadiana raha ny fampitam-baovao hatrany. Misy ny rafitra manokana, misy ihany koa ny ministera isan-tsokajiny manana andraikitra ao anatin'ny raharaha io, saingy hatreto aloha tsy hita ny vokatra marina amin'ny asan'ireo rafitra ireo. Fa Andry Arsanto ny andaditsoratra misahana ny politika indray no resitsika ato amin'ny fampahalalam-baovao miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny Kolo TV. Fantany voalohany avy hatrany araka ny efa noentsika teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV moa dia teboka maro no nresan'ny praiminisitra ny lahady lasa teo. Inona marina moa izany dikan'ireny nambaran'ny praiminisitra ireny mikasika ilay resaka fakanan-keriny sy resaka fandriam-pahalemana saika manerana ny nosy Andry Arsanto. Azo zaraina telo mazava tsara ilay ataontsika hoe vokatry ny fanambarana na famondrena mpanao gazety izay averiko eo tiana fa tsy nanatsanantsika moa teto amin'ny Kolo TV FM ka tsy afaka mampiseho sary amin'izay fiainana tamin'ny mpanao gazety izay natao praiminisitra tamin'ny alahady teo izay isika. Ny resaka voalohany aloha dia mazava ho azy fa dia nailiky ny praiminisitra indray atao hoe mpanohitra mihitsy moa filazana azy ny fisehoana kidinapina sy fandriam-pahalemana eto amintsika. Atao fakana vola hanaovana propaganda na hoe fond de propaganda. Ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ina izy miantarandrianaiva dia hoe inona ny ezaka efa natao amin'ny fanjakana manoloana ny kidinapina. Tsy vao tamin'ity taona ity ihany fa efa ela raha tenentsika ny tany Tomasana moa zao dia lazain'ny mpivazavazy hoe renivohitry ny kidinapina ilay kapitaly ekonomika netretina anazy teo aloha dia lasa mpanao vazavazy satria tany Tomasana tany dia tena feno mihitsy ary mbola misy amin'izao fotoana izao. Ny eto Antananarivo tsy lazaina zany hoe faritra maro manerana nosy misy an'izy io. Inona ny ezaka efa nataon'ny fanjakana manoloana an'izay resaka kidinapina izay. Raha tadiditsika tsara dia nisy fanomezana nomenan'ny ministeran'ny polisy fandriam-pahalemana filaminana anatiny. Nisy caméra de surveillance marobe. Raha tsy diso manjatony teo nakaiza daholo caméra de surveillance ireo sa napetraka any an-tranon'ireo lehibe rehetrarehetra iny dia zareo ny voaharo amin'izay. Ihany koa le hoe izy ny nambaran'ny praiminisitra fa mpanakorotana avy ao anatiny. Ireo tompo-mena kely ve izany hoe ireo mpanao tsaina izay nahazo arena be tampoka tao anatin'ny fotoana fohy ireo ve ny tian'resahana ihany koa mpanakorotana. Tokony lazay mazava izy ireo mpanohatra mila vola anaovana propaganda. Fantaniana mipetraka foana dia hoe fa izy ary no tena tompona andraikitra voalohany ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Tsy ny praiminisitra ve sady minisitry ny atany no tompona andraikitra voalohany amin'izany. Raha reny fihetsiky ny praiminisitra sy ny zavatra nambaran'ireny zany dia azo ilazana hoe ohatra ireny ankehitriny ny fihetsiky ny olo-mpanjakana isaky ny miteny dia miteny tsy misy pirofo nefa olo-mpanjakana. Faharoa tamin'ilay azo ambara tamin'ny dinika nataon'ny praiminisitra tamin'ny mpanao gazety vitsivitsy iny dia le efa nandary conseil de gouvernement filakevitry ny gouvernement sy ny filakevitry ministra ny lalàna mifehy ny fifidianana izay efa takin'ny maro amin'izao volana vitsisisa tsy hanaovana fifidianana izao araka ny lalam-panorenana. Dia ny navalin'ny praiminisitra tamin'izany dia hoe ny président république no niteny hoe andraso aloha. Matoy izy io hoe fa nalefa tany amin'izay hoe filan-kevitry ny gouvernement zay miantarandrianaiva sy tany amin'ny filan-kevitry ny
ministra izay dia efa hita zany fa efa zavatra voavolavola ny ao anatiny zavatra efa vonona ka inona ary le hoe motiva mazava satria ny rehetra efa miandran'izy io inona le motiva mazava ilazan'ny président de république hoe Kolo tsy fananan'olo tokana anie ny lalàna fifidianana matoa nisy an'le commission consultative izay maromaro ny vondrona mpanao politika ny vondrona fikambanana fiarahamonim-pirenena ny CENI ny mpanao gazety nanoitra volavolakevina na tsara lalàna fifidianana tsy an'olo tokana io ary zay ny olana foana tamin'ity firenena ity zay tonga tao amin'ny fanjakana io dia nieritreritra fa anazy Madagasikara ka manao izay tiany atao mazava ho azy any malagasy ny lalàna fifidianana dia mitaky ny malagasy hoe aiza le izy aiza le votoatiny inona ny antony mahatonga ny président de république hoe Kolo zohan'ny malagasy zany mitaky hoe averena aty aminay la lalàna fifidianana satria any voaka malagasy fa tsy an'olo tokana toy izany ihany koa na ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena na ny fampiasana fahefana izay nampidramin'ny vahoaka dia ampiasain'ireo olo tokana rehetra retiny hoe hoton'ny fananana fahatelo dia nilaza ihany koa premier ministre tamin'io valandresaka nataony tampanao gazety tamin'ny alahady io fa hanao contrôle médical any ampitan-dranomasina na tsy mivasivazy mihitsy moa io zao mitsikitsiky tsara hozy izy fa tsy dia lazainareo hoe handikabe contrôle nataoko any fa tsy hoe marary akory zavatra fanontaniana mipetraka mantsy dia zao raha fitsikitsiky sy le fihetsy ny hitantsika tamin'ny télévision nampanjakana sy le télévision vitsivitsy na saintany reny miantarandrianay va dia olona salama izy zany hoe raha salama izy maninona no any ampitan-dranomasina fa ngatsy azo tsabony eto zany eto amintsika eto mantsy le hoe évacuation sanitaire evasana moa fiteny azy dia mampapetraka fanontaniana maro loatra mihitsy satria volan'izy ary no andehanany nga premier ministre mandeha manao an'izany hoe fitsaboan-tena na contrôle médical any ampitan-dranomasina zany efa olona salama be ny volam-bahoaka ve sa ny volany no anaovany an'izany zay mangarahary zay tsy misy mihitsy tena misy aretina grave hoe mahazo azy matoa tsy vita eto an-tanindrazana fa atao any ampitan-dranomasina andrany anefa dia zava-baovao indray no nitranga amin'ny fomba fitantanana zany ny endriky ny fitantanana mpanjakana raha mpanjakana atao mitondra azy VM ity androany ny antarandrianay va nampahafantariny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ilay didy mpanjakana manendry any ministra Benjamin Ramanantsoa ompisily toerana ny premier ministre izay efa lasa tamin'ny alahady arivan'ny taorinan'le fanantam-panakazizina dia lasa nakany ampitan-dranomasina io décret manendry mpisolo toerana ny premier ministre io dia efa nisoniavin'ny filoham-pirenena tamin'ny 2 febroary zany hoe roa andro mialohan'iny valandresaka io tsy nanisy resaka an'izany mihitsy ny premier ministre hoe any dia vetivety dia isy mpisolo toerana impiry moa izy nandeha reny tsy nisy anterimina zany ny fanontaniana tena mipetraka zany zao dia hoe inona ny marina satria raha le décret ao anatin'le décret nisoniavin'ny filoham-pirenena le roa andro mialohan'ny andehanany dia milaza ny ray fa hoe mamita hiraka manokana nandehana amin'ny filoham-pirenena nandehana amin'ny premier ministre azafady nakany ampitan-dranomasina inona ny tena marina izy no ny vahoaka intsony amin'izany amin'ireo tondra anankiroa ilay premier ministre ny teny hoe fa hoe marary sa ilay filoham-pirenena nilaza indray fa mamita hiraka any ampitan-dranomasina zany endrika izany no mahatonga an'izay ambarantsika foana eto anivon'ny Kolo TV FM fa endriky ny tsy fahaizana mitantana endriky ny tsy fahombiazana ny mpitondra ASVM marary mihitsy ny atao hoe fampitavaovao sy mangarahara eo anivony inary ny azo amezantsika an'izay na azo amezana azy dia hita fa may volotratra ny mpitondra ankehitriny noho ny fahitany fa efa ny vahoaka malagasy dia mahafantatra fa tsy mahomby izy ireo amin'izay zavatra rehetra ataony sady efa kaiky ihany koa ny fifidianana dia matahotra izy ireo zay mamay volotratra azy hoe inona ary no atao io lalàna moa araka nambarantsika teo fa mbola tsy mivoaka hatramin'izao ohatra afatsika mampiseho izany dia ny diany filohan'ny antokasvema tamin'ny mahajanga ho fampiara-banatra ny taona hoasehontsika sara eo fa dia efa nialany ny vahoaka mihitsy mpitondra svema fa jereo vitsy dia vitsy ny olona nanoana azy zao ihany koa nazo ifehezana azy manilika andraikitra foana ny tompona andraikitra ankehitrina ary voapiro fa misy zavatra tsy milamina misy korotana ao an-dapa ao matoa tsy mitovy ny zavatra ambara sy resahana ny maso bahoaka isorana ianao nitondra izay fanazavana izay makasitraka
Metra-panontaniana ny mpanara-baovao maro ity didim-panjakana laharana fahavalo ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotra fito amby sivifolo ity. Raha ny faharoa ny volana febroary no nanaovan'ny filoham-pirenena azy dia nambara ho manan-kery manomboka ny fahadimy ny volana febroary teo, izany hoe omaly izany. Tsy nolazaina mazava tany anatin'ny didim-panjakana nefa ny faharetan'ny fotoana nolona vonjimaika ny praiminisitra midika ina avokoa ary ireo rehetra ireo. Izany amin'ny fahalafim-baovao afa-tanteraka kosa indray, tsy tao anatin'ny ara-dalàna no nametrahana ny komisiona misahana ny fizarana ny karatra mahamatiana ho an'ny mpanao gazety. Raha ny nambaran'ny mpanao gazety anatin'ny orinasa tserasera ny safidy ny tsy handray io karatra io izay namaly ny nisitry ny serasera. Tokony ampiarina ny lalàna no sisian'ny mpitondra olaniana raha ny fanazavan'izy ireo. Arao ny fanadihadiana ny Fevrier faly. Ny hoe nitsipaka ny code de communication marina zany fa zany tsy midika akory hoe rehefa niady ka nanao amboletra le ministera dia tsy miatra ny lalàna ka ny fanontaniana tokony ho apetraka dia any amin'ny-ministra hoe izy zay nanao amboletra mihitsy tamin'ny fampiarana n'izany code de communication zany no tsy manaja ny andinin-dalàna ao anatin'le code de communication. Le tsy fanekena zany lay fomba nentin'ny ministera nananganana n'ilay voamiera. Raha ohatra laniny be sy ny maro ampanarahana lalàna fananganana n'ilay voamiera ny filohan'ny komisiona nitendren'ny ministra afaka miverina filohan'ny komisiona izy. Izay no valitenin'ny mpanao gazety anatin'ny orinasa an-tserasera nanapa-kevitra ny tsy handray ny karatra matianina maha-mpanao gazety ho an'ny ministry ny serasera izay nandefa fampitam-baovao omaly. Hita taratra ny tsy fahavonona ny mpitondra anaraka sy ampiatra lalàna eto amin'ny firenena raha ny fanazavana, indrindra amin'ny tsy mahara-dalàna ny fomba nananganana ny komisiona misahana ny fizarana ny karatra matianina ho an'ny mpanao gazety. Ankilany nilaza ny ministry ny serasera tao anatin'io fanambarana io fa tsy anjaran'ny ministera ny manao ny famoriana mpanao gazety sy ny lehibena orinasa gazety ametrahany io komisiona io. Anjarany kosa raha ny fanazavan'ny mpanao gazety no mamoaka didim-pitondrana na ahafahana ny nanatanteraka izany saingy tsy nataony. Somary mahagaga ihany koa ny fanazavan'ny ministra hoe tsy nisy le ohatrany hoe tsy nahavita ny asany ny olafitra ny mpanao gazety. Melohany andraisan'ny olafitra ny fanapa-kevitra amin'ny fananganana n'ilay voamiera dia tokony misy arrêté ministériel avoakan'ny ministera ny serasera. Io zavatra io tsy nisy. Ny zavatra tokony no ataon'ny ministra dia niantso ny rehetrarehetra hoe oleretsy nandonda tabatra hoe mila atsangana ilay voamiera fa tsy nisy ane zany fa avy hatranytsika dia nahafantatra fa anaran'olona ao anaty voamiera no nivoaka dia io ny toeriny. Ankilany ao anatin'ny fampitam-baovao nalefany no nambaran'ny ministry ny serasera sady voalazany lalàna 4/4 tsipika 8/20 ao amin'ny andininy fa 4/10 sy fa 5/10 ihany koa fa anjarany olafitry ny mpanao gazety no miandraikitra ny fametrahana ny komision paritaire isahana ny fizarana ny karatra mahamatianina. Ao amin'io fampitam-baovao io ihany anefa no nambarany fa tsy anjarany olafitry ny mpanao gazety ankehitriny no isahana ny asa fametrahana io rafitra ara-dalàna anao io asa io. Io fanapahan-kevitra ny raisina samirery io raha tsy haivina no toeriny ny haino aman-jery tsy miankina tao anatin'ny fampitam-baovao nalefa ny herinandro lasa teo. Ho azy ireo ahina hiteraka korontana eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ity tery vaimanta ataon'ny ministera ny serasera ity. Solotena avy amin'ny ministera ny serasera, avy amin'ny mpanao gazety sy avy amin'ireo lehibe na orinasa-gazety raha tsy haivina no tokony handrafitra ity komisiona ity. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray dia mihenatra any ny tany famoronana orinasa sy ny fahafahana mamorinasa raha ny tarehimarika navoaka ny Instat. Ny sehatra asa 3 samy nahitany io fihenana io avokoa. Ho an'ny taona 7/4 teo, nihena teo amin'ny 7,4 ny famoronana orinasa araka ny tarehimarika hatrany. Arao ny fanadihadiana ny Lili Rabiata.
nanomboka ny volana janoary 7 hatramin'ny septambra 7 araky ny tatra navoaka ny instat ny enatrany ny tany famoronana orinasa teto Madagasikara ho an'ny sehampiarina voalohany ny fambolena ny jono ary ny fiompina ny enatra amin'ny 950 faingo 100 ny tany famoronana orinasa teo anelanela ny fotoana io raha ampitahaina ny tamin'ny taona 2024 raha toka 720 ny orinasa nitsangana ny taona 2024 730 monja no nitsangana tamin'ny taondasa ho an'ny sehampiarina faharoa ny indostria manodina ny akora fototra kosa ny ena 4,100 ny tany mihoatra ny tamin'ny taona 2024 teo anelanela ny volana janoary hatramin'ny volana septambra hatrany raha 7,900 ny orinasa nitsangana ny taona 2024 7,700 no nitsangana ny taona 2024 ho an'ny sehampiarina fahatelo kosa ny ena 5,100 teo anelanela ny fotoana io izany hoe raha 5,307 no niforona ny janoary hatramin'ny septambra 2024 7,709 no niforona ny janoary hatramin'ny septambra 2024 mihiba arak'izany ny tany famoronana asa sy ny famoronana orinasa ara-dalàna raha ireo taremarika ireo ahina hiamitratrany ny famoronana orinasa eto amintsika noho ny fahasarotany eo amin'ny fikarakarana ny tota-taratasy raha ny voalazatrany mahasarotra ny famoronana orinasa sy ny fandraharana ihany koa ny fisian'ny kolikoly eto amin'ny firenena fa mialohan'ny hianarana ny toy ny fampahalalam-baovao tahaka ny kasikela sokatra anjato maro tratra tanatin'ny vatapaty no entina taxi brosy sy ny famatsiana tableta ireo mpianatra ao amin'ny CEG Akadinandriana dia anaraka teboka varitra isika Gasivans manolotra ho anao Saint-Valentin miavaka miaraka amin'ny ritsara manantoanina sy fanjandriamanantena ny alahady 12 febroary izao amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Ndavakalaza ny fety mifankatia ao anatin'ny mozika mampifaly fo acoustic live seho tokana iarahana amin'ny ritsara manantoanina sy fanjandriamanantena alahady 12 febroary amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Fandriten'izao toerana partenaire média Kolo TV fantariny marina iaho soany anarana marina n'ilay mpamonjy mitondra famonjena jaona toko faefatra andiny faharoa amboapolo tsy azo vaina mihitsy io anaran'io asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoambefolo tamin'ny teny Hébreu nanona ny zanak'Andriamanitra ny anarany asan'ny apôstôly toko faheninambiroapolo andiny faefatra ambefolo sy ny fadimy ambefolo lalàna tsy azo vaina ireo rehetra ireo jaona toko faharoambefolo andiny fasimy ambefapolo sy ny fadimapolo Matteo toko faefatra ambiroapolo andiny fadimy ambitelopolo enoy ny fampianarana ao amin'ny radio HFF 97.2 FM tana ary ny télé internet rtvaoswa.com orany fampianarana osoa amin'ny 5 ora maraina amin'ny 10 ora maraina amin'ny 3 ora folakandro amin'ny 7 ora sasany alina amin'ny 2 ora alina miaraka amin'ny ambassadorny osoa Samuelson Edouard fantariny marina Milay be andefasy SMS be dia be namanao miaraka amin'ny Yellow mahazo bonus exceptionnel SMS 100 amin'ny vidiny 100 ariary fotsiny tsindrio ny dièse 322 étoile 67 dièse Telma numéro 1 ho an'ny tanora ny natiora dia efa manome ny tsara indrindra no fantenana sinokajiana ho an'ny yaourt ity izany no mahatonga azy marihitra sy matsiro aoka izany antsika no mankafy azy isan'andro ary isaky ny mitaky azy ny vatantsika mba hahazoana ny hery sy tanjaka ilaintsika hiatrehana ny tontolo andro ity yaourt authentique naturellement bon. Iti est un produit certifié et validé par le ministère de la Santé publique. Pour la rédaction de textes, rapports, contenu web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, scripts,
une seule adresse. Mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Tafaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika araka ny efa nambara teo dia novatsiana tablety ireo mpianatra ao amin'ny CEG Ankadinandriana. Tetikasa iarahana amin'ny Orange Madagascar miara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Ny anamafy ny traikefan'ireo mpampianatra sy ny anatsara ny vokam-panadinana ny tanjona raha ny fanazavana. Gaetan Andretsilavo. Sekoly miisa 720 no efa novatsiana tablety nanomboka ny taona 2024 ary ny eto Ankadinandriana no fa 70. Tablety miisa 50 miaraka amin'ny projecteur sy ireo kojakoja miaraka aminy no natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany teny an-toerana. Nasaina hanatrika ny lanonana avokoa ireo ray aman-dren'ny mpianatra, ireo mpanabe, ireo maintomolaly, ny commune sy ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny. Nandritra ny fandraisam-pitenenana, samy nanamafy ny rehetra fa zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny fanabeazana, ny fanomezan-tanana tahaka izao. Fisaorana amin'ny tafotafo no natolotra ireo mpiara-mombonantoka rehetra. Sambatra erana fa manan-karena ary sambatry razozolo fa manana ankinana ary sambatra ihany koa izay mpianatra eto amin'ny CEG Ankadinandriana anoloranareo Orange Madagascar izao fanomezana lehibe sy poavana izao koa dia misaotra indrindra tompoko. Ho amafisina ny traikefa nanan'ireo mpampianatra. Hiatsara ihany koa vokatr'izay ny faripahaizan'ireo mpianatra ka irariana ho tsara ny vokam-panadinana amin'ity taona ity. Tena mahafinaritra koa izy satria entinay hanatsarana ny vokam-panadinana eto amin'ny CEG Ankadinandriana dia fisaorana be dia be zany ary marika izany dia hiezaka zany izay tao Ankadinandriana tena hoe hanao vaindohan-draharaha hampiakatra ny tao na ny vokam-panadinana eto amin'ny CEG Ankadinandriana. Ny mpampianatra moa zany efa nahazo ny formation dia eo koa ny mpianatra efa nahazo formation mino izay fa isy vokany lehibe mihitsy izay ao amin'ny sehatry ny fanadinam-panjakana ary promesse zany amin'ity hiezaka izay mba ho anatin'ny 5 premier ny CEG Ankadinandriana amin'ity amin'ny resaka BBC seconde zany. Nanomboka ny taona 2024 raha tsy hivona no nanomboka ny tetikasa éducation numérique. Nahitana fahombiazana ny tetikasa raha ny fanazavana na eo aza ny indro kely. Dia hita mihitsy hoe ny voalohany ny fahasotoana mianatra mitombo izany hoe miaina ny taux d'absentéisme tena miaina be mihitsy ary ny vokatra koa miakatra. Ny ataontsika hoe namafisina kely ingambany satria 2014 izay nanomboka nanao amnisty efatra amby folo sy roa arivo dia nanohy foana izay nanao izay 3 isa-taona nanao 3 isa-taona izay dia nanao stop kely izay tamin'ny hectaona dia hoe andao aloha jerena ahoana ny vokatra dia misy tena vokatra tena tsara be, misy tena mampiasa tena tsara be tena hita mihitsy, misy eo ihany, misy tena tsy mivoaka ny lakomoara le fitaovana satria na miova le mpampianatra na miova le responsable d'établissement na no miantony maro samihafa dia ohatra malaina ampiasa an'le izy. Nisy araka izany nefa namafisana ny tetikasa ny taona 2024 lasa teo. Ny zahana nofoazina ny fitiavana tia karokaroka avy amin'ireo mpanabe sy mpampianatra ka ireto farany avy eo no mampita izany amin'ny mpianatra. Iray amin'ireo sekoly nahazo tombony amin'ny fanampiana amin'ny teknôlôjia ny CEG Ankadinandriana. Ny CEG izay ankalaza ny fa 70 taona nijoroany amin'ity taona ity. Fa eo amin'izay lafin'izay hatrany, nasaina nampandoavana vola ireo ray aman-dren'ny mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina toa ny eo Avaratrano. Entina ampihodinana ireo rafitra eo ambany fiadidian'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Ireo ray aman-dreny izay tsy maintsy mandora tia mpiana-janaka fanadidina entiny onona saina. 500 ariary no aloha ho an'ny mpianatra eny amin'ny sekoly Ambaratonga fototra.
ariary hatramin'ny 500 ho an'ny mpianatra kilasy fahenina hatramin'ny kilasy fasivy ary 2 isaky ny mpianatra no alohan'ireo ray aman-dreny mampianajanaka eny amin'ny lycée. Izay no zava-misy eny amin'ny sekoly eny Avaradrano. Isan'ireo ny ao amin'ny CEG Ankadinandriana. Le volana aloha hatrany ny EPP rehefa sekoly rehetra zany dia nandoa daholo ankoatrin'ny sekoly tsy miankina ihany. Dia ny nahita tao CEG zany 500 isan'ankizy saika ho atao hoe isaky ny ray aman-dreny zany le izy. Dia tapaky ny besinimaro zany fa hoe isaky ny ankizy le volana aloha. Nazavain'ny taly aloha dia hoe malefa makany sus koa izy io miakatra any drenina any ambaratonga rehetra any fa tsy hoe zay aloha fanazavana meny anay. Ny feham-pampianarana zany hoe tsy maharaka ny volan'ny ministera amin'ny fampianarana dia ingaina indray zany le aty farany fotony aty amin'ny madinika hoe anampiana le toe-bola amin'ny fampianarana hatrany amin'ny ministera zay zany fanazavana nampivoriana anay. Izay mivory zany dia hoe mando 500 izy isaky ny mpianatra dia hoe ny 500 efa nalefa tamin'ny volan'ny firamina dia ny arivo amena an'le izy 500 dia alefa miakatra ozy izy tale any amin'ny draine hoe 500 izy ny any amin'ny EPP dia arivo ny eto amin'ny CEG dia 2 arivo ny any amin'ny lycée zay miteny. Tamin'ity taona ity vao nisy fampandovana vola ny ray aman-dreny toy izao ampidinana ireo rafitra eo ambany fiadidian'ny ministera raha ny fanazavana hatrany. Hatramin'izay voalaza fa mamaim-pona ny fampianarana eny amin'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana. Tsy izay no zava-nisy ny ainan'ireo ray aman-dreny mpianatra nandritra ny fotoam-pidirana farany teo nampandovana droit sy ny maro hafa. Izao indray ny ampity vola ariary ity. Anomanana ireo fanadinana andrana sy ampiodinana ny Cisco no antony hoy ny chef Cisco ana Avaradrano. Anatin'io zany dia fanatsarana ihany koa ny kalitaon'ny fanabeazana. Fanatsarana kalitaon'ny fanabeazana indrindra ny fanomanana ny examen isan-karazany, fanomanana ny examen blanche sy ny sitra mba ho tsaratsara kokoa hatrany ny fanomanana satria tsy vita ny fanjakana samy rery ny fampandrosoana ny fanabeazana. Fa ny ray aman-dreny hatramin'izay efa nandray andraikitra foana dia efa vita ny fanjakana nandray ny mpampianatra ny ankamaroan'ny mpampianatra hitantsika teo 30 ny mpampianatra eto satria taloha dia betsaka lavitra noho izany ny zavatra raisin'ny ray aman-dreny satria manakarama an'ireo mpampianatra ray manontolo ireo. Tsy maintsy aloha ny vola raha mbola te hianatra ny zanaka hoy ireo ray aman-dreny mpianatra na eo aza ny fahasahiranana hiainana amin'ny andavanandro. Somary tapaka amin'ny tampotampoka ihany moa izy iny amin'ny fanapaha-kevitra ny fanjakana kanefa hita mahavesatra amin'ny ray aman-dreny mihitsy. Ny fomba nentina nitakiana azy koa moa dia tato amin'ny fotoana somary sarotra ihany satria hitanareo aty ambanivohitra fa maitso ny ahatra zao. Ny hoan'ny olona rapitso izy efa trosainy anio. Eny vesatra tena vesatra mihitsy le ray aman-dreny amin'le fandoavana vola satria le vola aloha aty amin'ny CEG zany tsy le eo ale fidirana ihany fa lasa misy eny atsefatsefany eny dia lasa mitombo le vola alohan'ny ray aman-dreny zany. Mba mivoatra zany le tsy mbo misy asa hoe asa raikitra hoe raisiny isam-bolana fa karaha isan'andro ny velomana ny arotsaka anio dadavina rapitso ohatra n'izay foana ny tena hoe maromaro betsaka aminay. Raha ny fantatra ireo ray aman-dreny mpianatra ao Antsimon-drano sy Avaradrano no nanaiky andoha izay vola izay raha ny tsipaka kosa ny ray aman-dreny mpianatra tao amin'ny Cisco Anambohidratrimo. Manoloana ny tranga toy izao mametra-panontaniana ny mpanara-baovao. Tsy ampy ve ny hoenti-manana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka ny ray aman-dreny no terena andony vola amenona ny banga. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray miova amin'ny fomba fanondranana ireo harem-pirenena. Tao anaty vatapaty indray no nahatratrarana sokatra ary ny ampirongony ny farany herinandro lasa teo teny amin'ny lalam-pirenena fahavito. Sokatra saika hoentina eto an-drenivohitra ary araka ny fantatra ary ahondrana any ivelany. Michela Ranartson.
Mitoy ny gabraraka eo amin'ny fanondrana antsokosoko ny arena voajanahary. Ny farany herinandro teo sokatra miisa 520 indray no trateky ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny lalam-pirenena 7. Raha ny fantatra, tsy vao izao no nahatratrarina sokatra tahaka izao tety amin'ity lalam-pirenena ity, saingy niova ny endrika nisehon'izany. Tao anatin'ny vatapato no nahitana valizy maromaro nanana fenana ireo sokatra. Dia nandalo ny barazy avy any antimo ny Fianarantsoa Akidona, fiara anankiray sprinter fosifosy izay nitondra razana. Rehefa nandalo ny barazy zany ny fiara dia mody mandeha moramora satria misy drapeau à gauche zany. Da avy eo dia sy niandry an'ilay fanakana ny polisy akory tonga dia lasa. Raha zareo amin'ny moto zany dia amin'ny tamo iaho miantso ny zareo barazy misiky ary avaraky route de Tana. Dia misavay ny fito sy ny tantrana zany. Hita aloha zany misy gony anankifolo feno rongony. Rehefa naraina miady zany dia nisokafana ny vatapaty dia nahitana valizy lehibe anankitelo. Dia rehefa nisokafana koa ny valizy tao anatiny dia feno sokatra be. Matetika ihany no misy fa ny zava-baovao aloha dia hoe le izy ataon'zareo ao anatin'ny vatapaty iny aloha ny tranga vaovao. Teratany malagasy avokoa ireo saika hanondrana sokatra antsokosoko ireo avy any Sakara ary saika hoentina aty Andrenivohitra. Mitoy ny fanadihadiana raha ny fanazavana trany amin'ny toerana saika hanondrana izy ireo. Dia ny tena nagaga zany anakefatra kosa zareo tao anatin'ny fiara, vehivavy anankitelo lazain'zareo fa voyageur. Dia ny chauffeur moa zany no araka ny lalàna manan-kery moa zany dia ny chauffeur ny tompony andraikitra amin'ny entana izay sy mazava. Araka ny voalazan'ny chauffeur dia hoe niraisiny teo Sakara zany le sokatra sy ny rongony. Olona garde à vue aminay zany pour la nécessité de l'enquête. Le sokatra moa zany araka ny lalàna ihany dia nirestituena any amin'ny Grèce volany eaux et forêts. Raha tsy ahivina miisa efatra ireo karazana sokatra izay tsy hita fa tsy eto Madagasikara na ny antsoina hoe endémique. Izy ireo izay efa nosokajin'ny Union internationale pour la conservation de la nature ho efa ho lany tamingana ary tao anatin'ny 10 taona farany 720,000 sokatra avy eto Madagasikara no maty. Aiza ho aiza araka izany ny fandraisana andraikitra marina mikasika ireo arena voajanahary eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka ara-panatanjahantena kosa indray tontolon'ny baolina kitra, fiadiana izay ho tompon-daka ny Frantsa, ireo voka-dalao nandritra ny andro 420 sy ny filaharana ankapobeny taoriana izay andro 420 izay no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Arahoary. Nampiseho ny fahaiza-manao ny ireo ekipa goavanao Frantsa nandritra ny andro 420. Raha ireo voka-dalao Olympique de Marseille nandavo tamin'isa 4-3 any Metz. Lille OSC lavo ny Paris Saint-Germain tamin'isa 3-0. Rainy ny sarany OGC Nice sy ny FC Toulouse. Amiens lavo ny AS Saint-Étienne tamin'isa 2-0. Isa 2-0 izay ihany koa nandavon'ny Girondins de Bordeaux any Strasbourg. Montpellier nandresa ny Angers tamin'isa 2-2. Monaco nandava ny Olympique Lyonnais tamin'isa 3-2. Ny Stade Rennais lavo ny On Avant Guingamp tamin'isa 1-0. 3-2 ny sarany SM Cayenne sy ny Nantes. Tsy nisy fiovana firy ny filaharana ankapobeny taorian'izay andro fa 420. Eo amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Frantsa izay. Mitana ny laharana voalohany hatrany ny Paris Saint-Germain manana isa 20. Eo amin'ny laharana faharoa no misy an'ny Olympique de Marseille manana isa 120. Manana isa 10 kosa AS Monaco izay mametraka azy eo amin'ny laharana fahatelo. Raha eo amin'ny fahaefatra ny Olympique Lyonnais manana isa 20. I Nantes no mitana ny laharana fahadimy manana isa 7. Ny Lille OSC ary ny Trios ireo no manakatona ny filaharana ankapobeny taorian'ity andro 420 ny Ligue 1 any Frantsa ity. Dia izay koa no antsika eo amin'ny maresaka iraisam pirenena any Syrie. 30 indray no maty omaly vokatry ny fipoahana atao amin'ny faritra Idlib. Ampolo maro no naratra mafy. Seram-piaramanidina russa iray nipoaka ny lahady lasa teo no isan'ny teraka ho famonoan'olona io. Arahoary ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Le flux
eto amin'ity hopitaly iray ity nisesisesy tao anatin'ny minitra vitsy ireo naratra mafy tonga teto vokatry ny fipoahana ny tranga tao idleb zaza sy ankizy no betsaka tamin'ireo marary mitombatra any nanomboka ny fiandohany herinandro ny tanina mony aindy matratratra amin'ny 30 izany raha ny tatitra vonjimaika navoaka ny tandron'ny filaminana any an-toerana seram-piaramanidina rusa iray nipoaka ny alahady lasa teo no isa niteraka izany toeram-pitsaboana lehibe roa ihany koa no simba betsaka ny misily ny kendra ny tanàna hoy ny mpamonjy voina tamin'ny fotoana io tanàna 10 ao Syria no voakasiky ny fanafiana ataon'ny fanjakana rosianina voaroiroy ho mampiasa fitaovam-piadiana simika ankila ny fanjakana sirianina marary 7 no nitaraina ho sepotra ary nanamafy mpitsabo fa nizy izay fanafiana tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana simika izay nanambara ihany koa ny vondron'ny firenena mikambana fa manana porofo izy ireo amin'ny fampiasana izany. Famelohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ny tian'io ity. Laharana fa 70 amin'ny firenena 13 i Madagasikara araka amin'ny fanadihadiana nataon'ny World Justice Project eo amin'ny sehatry ny fametrahana sy fanajana ny tany tandalana kolikoly mialalpaka tsy fampiarana ny lalana velona sy ny fitsaram-bahoaka no isan'ny maharatsy toerana ny firenena. Fa teoriana ny tranga afaka nankerany samihafa ny sesy teto amin'ny firenena tao anatin'ny volana vitsivitsy izay voaresaka indray ankehitriny ny mikasika ilay rafitra manokana natao hiadiana amin'io tranga io tsy hita nefa treto ny vokatry ny asan'io rafitra manokana io. Fa novatsiana tablety ireo mpianatra ao amin'ny CEG Akadinandriana tetika saherana amin'ny Orange Madagascar miara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny anamafy ny hatraka efa n'ireo mpampianatra sy ny anatsara ny vokam-panadinana no tanjona raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tian'io ity ankatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Vaovao.